ty resadresaka androany ty a ratsiratsy ny andro efa manomboka ame mangatsika fa mivoaka taona ny akanjo ba tonga de tonga ao an-tsaina tonga de fantatra voaloha amin'ireo renivohitra monjimonjitra daholo izy rehetra tonga zavatra natoraly zany satria voalohany aloha anao fomaraina de efa maizina amin'ny valo de efa maizina verina ianao amin'ny enina de efa maizina ihany koa de manomboka efa sorasorena daholo ny olona am'izao tsy de mitsikitsiky firy ampandraka tonga ny any amin'ny volana avril any. Ya, de miaravatsika rehetra indray mbola tsisy vahiny ihany tsika mbola variana amin'ny resaka zavatra hafa angamba zalafa ho avy eo ihany. Namaky an'le commentaire tamin'le resaka fomba de mahafinaritra fa misy fomba be dia be iainantsika andavanandro eto amin'ity firenena ty de zaraintsika le izy de tena efa nisy ny iainako tokoa le izy fa rehefa fitipitinina zany de azo lazaina hoe zavatra rehetra amintsika zay ataoko hoe sary dikidikina hoe rehetra de zavatra natoraly amin'zareo zany. Tsy dirantsika lala zay fa miankina amin'le fitezana eo amin'ny ray aman-dreny ihany koa moa zany nolovaina ny amintsika fahadiovana tena zava-dehibe. Za tsy miteny hoe maloto zareo fa amin'zareo zany tsy de zava-dehibe loatra raha ho sendra mitranga le zavatra ohatra fotsiny raha sendra maimboelika tampoka ohatra zareo tsy mampanina amin'zareo mihitsy zany fa ianao fotsiny manomboka tena zany nefa amintsika zany tena zavatra ataoko hoe mahamenatra hoe sendra maimboelika tampoka eny amason'olona zany. Ijanona amin'izay fomba zay antsika resaka fomba kely vetivety tsy asiko hoe aiza na aiza fa teneniko fotsiny zay tonga ao an-tsaiko eo amin'le resaka sakafo zay ihany aloha no faranantsika misy fomba mahafinaritra tsy haiko hoe ataon'ireo firenena hafa ve fa hitako eto amin'ity firenena allemand ty zany amin'ny raimboty de resaka amin'ny teny anglais le izy le hoe food box na hoe izy zany ohatrany hoe plastika kely zay afaka sokafana de ao afaka asianao zavatra hoanina zay zany ataon'zareo na ankizy na tanora na lehibe efa antitra de mitondra an'izay foana zay ny goûter amin'zareo. Inona zavatra anatin'io box io zavatra anatin'io de zavatra ataontsika hoe hafahafa raha ny fombatsika nefa zavatra mahasalama le izy. Hitanao ao ny concombre somary tapatapahana izy io, hitanao koa ny karoty tapatapaka, hitanao koa ny poivron na paprika moa izy amin'zareo hitanao koa le voatabia kely le ohatran'ny cerise reny de iny zany ny goûter an'zareo fa indrindrandrindra misy an'izay mofo moa zany tena ahafantaran'ny allemand somary asiany fromage kely iny de ataony ao anatin'le box zany. Zay zany ny an'zareo ny goûter de iny omanin'le ray aman-dreny de hoentin'le ankizy de iny zany goûter akoatran'izay zay hoe vola na tsy fantatro zany any amin'ny cantine any ampianarana. Hitako hoe mahafinaritra le satria le izy voalohany aloha zavatra mahasalama sady zavatra tsy lafo zany hoe zavatra iainana andavanandro le izy sady efa ampianarana an'le ankizy sady hoe ty ny zavatra mahasalama de ataony foana iny mandra-pahalehibe any. Efa ny ainako vao tamin'ny lahady teo zao zay moa zany ao anatina klubana baolina de mipetraka eo akaiky eo le antitra de avoakan'le box zany de hoanin'le sakafony de gaga fotsiny anao tetika 20 taona zany fa na 20 taona izy de mbola tazomy ihany zany le zavatra nampianarina anazy sy le fomba nampianarina anazy tamin'ny mbola kely de zay le box kely asiana sakafo sendra mahasoa atsika afaka ianarana tsara. Hijanona amin'izay sakafo zay antsika sendra tonga tatatsaiko fotsiny le izy eo amin'le resaka hoe misakafo imason'olona zany hoe amin'zareo zany rehefa noana izy de mihinana zany lo mazava. Ny amintsika ny fombatsika rehefa noantsika ka miaraka amin'ny olona de na tsika mihinana de manasa na tsika lasa mandeha de mihinana rery zany hoe amintsika zany ohatrany hoe tsy mety le hoe mihinana eo amason'olona nefa tsy manasana amin'zara
Amin'zareo tsy voatery manasa zany zareo. Ary matetika tsy manasa izy matetika fa mihinana fotsiny izy rehefa noana dia eo akaikinao izy hoaniny azy. Zany hoe ny eritreritiny zany hoe anao konkoa zany manana ny ampy dia tsy manasa izy. Dia izy rehefa manasa izy dia matetika moa anao zany mandà satria tsy haiko hoe fahalalam-pomba na ianao konkoa zany manasa an'zareo dia matetika zareo mandà. Dia zay zany zavatra mila jerena kely amin'ny fombantsika hoe amintsika mbola tsy mazava mihitsy ahoana ny misakafo eo mason'olona matetika zany antsika hoe efa voky any zay vao miaraka amin'ny olona eo na hoe efa vonona zany ianao ny izara. Zay zany amintsika fomba ataoko hoe tsara le izy satria hoe misy fizaranao nefa kosa ndraindray koa menatra zany hoe misakafo eo mason'olona nefa tsy mizara. Zay zany fomban'zareo zay. Zay ny amin'ny sakafo tsy haiko hoe mbola misy azo ampiana ve. Zay aloha fa raha efa tonga ato an-tsaiko dia resahako any fa hiresaka kely tsika fomba any an-trano dia aza miala re. Ya, rehefa avy nanao faingo kely tsika dia hiresaka kely tsika fomba any an-trano. Zany hoe any an-tranona Raimboto zany tsika eto dia inona avy ny fomba iandrasana aminao sy inona avy ny fomba iandrasana amin'ireo namana zany, ireo namana Raimboto. Tonga dia fomba voalohany rehefa miditra ny tranona allemand zany ianao dia tsy maintsy manala kiraro. Zay zany nen'zareo zay. Dia avy eo ahoana ny antony fa voalohany aloha tsy mety amintsika zany, tsy mety amintsika malagasy na amintsika afrikanina zany. Na tsy mampety azy tsy azo atao any amintsika zany satria mandeha any ambanivohitra be any aminay esoriny ny kiraronao dia efa zay ny vita fa tonga dia efa maloto zany ny bahanao. Zay zany tsy mety mihitsy zany le fiarahamonina feno vovoka. Any amintsika konkoa matetika carreau dia mangatsika tsy manao kiraro matetika koa ny vahiny tonga dia efa tsy taitra fa hoe afaka diovina zany le trano satria ny vahiny ny zava-dehibe voalohany. Ny amin'zareo ny trano ny zava-dehibe noho ianao. Zany hoe rehefa miditra ao ianao ka tsy manala kiraro dia tenenin'zareo mihitsy hoe esorina izy ny kiraro. Tsy mampanina an'zareo mihitsy miteny an'izany ary za efa voateny ohatr'izany. Dia eo zany ianao dia manomboka tonga saina ianao hoe dia ahoana zany no ataoko dia hanala kiraro avy sa ahoana hiady hevitra amin'ilay olona. Fa io kiraro io tena mahasaro-pady amin'zareo zany io anaovanao an-trano. Azonao atao kosa nefa ny mangataka kapa zay indray azo atao amin'zareo zany hoe misy house shoe zany filaza na hoe kiraro fetinao an-trano dia manala kiraro zany ianao. Mahasadaikatra an'ilay izy ho antsika malagasy tsy fombantsika zany tamin'izaho vao tonga taty tena sadaikatra satria ianao hanala kiraro mbola surprise be le zavatra mivoaka eo hoe ahoana ny fandehany amofona ve le izy sa tsy amofona tsy mahazatra zany zavatra zany. Fa asika zao misy olona tsy embi-tongotra ninona nataonao dia tsy maintsy mamofona foana donc plus surtout amin'ny andro mafana. Dia ho an'ireny olona reny tena mahasadaikatra ny tranga ohatr'izany zany hoe ahoana ny atao le izy moa zany rehefa tonga taty tena sadaikatra ihany tena hoe indraindray tena hoe menatra fa efa nisorona le izy moa dia tsy naninona ihany dia misy fotoana ary amin'ny ataoko rehefa hoe tena hoe mamofona sendra mahasoa atsika dia afaka ataonao mihitsy ny mandeha misasa. Zany hoe esorina mihitsy zany le bady misasa dia mangataka kiraro. Amin'zareo zany tsy maninona. Zay zany ny atao mba ialana amin'ilay hoe henatra sy ny sisa zany. Zay le resaka kiraro. Tsy haiko hoe maninona zareo ny tena saro-pady amin'ilay kiraro satria ny an'zareo ny trano ohatrany mila madio tsara, madio foana lalandava isan'andro diovina tsara, tsy misy vovoka moa zany aty. Fa rehefa mandeha mipetraka ela aty koa anao dia manomboka zatra le vatana dia manomboka hoe tsisy an'ilay mamofona tsony zany tongotra dia manomboka tsy maninona tsony le manala kiraro. Fa ho an'olona vao tonga dinio tsara zay fomba zay fa zava-dehibe ao amin'zareo zany zay fomba manala kiraro zay. Zay ny ao an-trano inona koa ny azo resahana rehefa tonga ianao dia toloran'zareo dité dia matetika biscuit
zava-pisotro zany tonga dia tolorany anao foana hoe inona ny zavatra sotronao dia misotro rano na dite zay zany tena fanaon'zareo dia mipetrapetraka eo amin'ny salon dia avy eo misakafo inona ny sakafo aloha dia aiza manantena hoe isy vary tsy manao vary zareo raha tsy hoe tena hoe amin'ny fotoana hoe fantany hoe ianao zany mihinam-bary dia manao vary zareo fa matetika ny zareo tia mofo dia lasopy dia mofo fromage dia ino ty tsy haiko salami zany izay zany ny sakafo atolotra anareo nindray zareo mihinana ovy dia asiana saosisy fa amin'ny fomban'zareo zany mifahandro anazy matsiro le izy rehefa zazatra ianao dia hitanao hoe mora atao le izy fa zareo tsy mihinam-bary zany dia eo ambony latabatra ty fomba ray tena hoe hitako hoe rainy boty ty fa tsy haiko hoe inona ny tena hoe hevitra an'le izy zareo moa zany tsy dia mampiasa sotro satria tsy dia mihinana raha tsy hoe hihinana lasopy fa antsy fourchette ny an'zareo ny ampiasainy dia ny an'zareo rehefa mihinana amin'ny antsy fourchette dia ny antsy tazoma amin'ny ankavanana dia ny fourchette amin'ny ankavia zany hoe zareo zany rehefa mihinana dia amin'ny ankavia rehefa mampiasa antsy fourchette dia mahagaga anazy zany zay hoe ny frantsay ohatrany tsy ohatr'izay loatra raha ny fahafantarako azy dia tsika angambany avy amin'ny frantsay no lovaina dia amin'ny ankavanana ny fourchette dia amin'ny ankavia ny antsy dia raha ohatra ianao ka mihinana amin'ny ataontsika hoe mihinana amin'ny ankavanana amin'ilay fourchette zany dia anontaniany zareo hoe ianao nga ozy izy ankavia ianao zany nga ozy izy tanan'ankavia efa ianao tanan'ankavanana dia zay zany fomban'zareo zay ka tsy haiko hoe manahoana zay amintsika mety hoe zay tsika aloha tsy dia mampiasa antsy loatra fa amin'zareo zany ny tanan'ankavanana no mitazona ny antsy dia mihinana amin'ny tanan'ankavia anao faingo kely farantsika dia iresaka fomba hafa farantsika dia faranantsika zay resaka fomba eo amin'zareo renivohitsy miarabantsika indray resaka kely an'le fomba an'zareo farantsika dia resaka birao zany hoe zany zavatra tena zava-dehibe aty miditra birao tsika angamba efa mahafantatra ahoana zany miditra birao zany rehefa hoe tsy mahay miteny allemand zany nefa hiditra birao voalohany aloha le olona tonga dia monjitra zay aloha dia efa mazava tsy ohatran'zareo frantsay zany izy fotoana nakany France fa mahafinaritra ny fomba fandraisan'ireo frantsay olona indrindrandrindra rehefa miresaka hoe hividy zavatra na any amin'ireny botika reny na hoe hividy zavatra supermarché miramirana zareo fa ny aty tsy miramirana mihitsy zareo ary tsy mahafinaritra mihitsy no mividy zavatra sy miditra birao aty tena hoe stress voalohany aloha zareo tsy teny frantsay aminao zany mihitsy ary tsy teny anglais aminao zany mihitsy fa ianao milamezaka miteny ny fitenin'zareo na mitondra olona mahay nitenin'zareo ianao zay aloha zany ny an'zareo zay faharoa rehefa milahatra ka torinao ka na tsisy olona rehefa mbola manao zavatra izy na manao pause dia miandro eo ianao zay ny an'zareo zany zay rehefa hoe manao pause zareo dia manao pause zareo fa tsy mandray olona dia teneniny anao mihitsy hoe mbola manao pause izy zany aloha zao dia raha ohatra izy zany ka mbola manao zavatra eo nefa le olona teo alohanao fa niala dia eo zany le seza zany miandry anao eo dia mbola tsy mandroso mihitsy zany ianao no raha tsy ampandrosony zareo za aloha tsy dia faly loatra amin'izay satria zareo zany ohatrany hoe manao tsinotsinona le olona zany indrindrandrindra hoe olona hoe ataontsika hoe olona avy aty ivelany fa tsy tenenana hoe rasisme tsy teny an'izay fa amin'zareo zany zay efa fomban'zareo zay satria betsaka loatra koa le olona tsy mahay miteny amin'ny fitenin'zareo dia lasa sorena zareo dia zay zany ny an'zareo rehefa tsy mbola miantso izy dia tsy mandroso eo mihitsy zany ianao zay ny azo tenena amin'le birao mbola maro ny tokony zavatra resahana fa tsika samy mandinidinika hoe inona ny tsy ampy dia afaka manoratra eo ambany fa zay aloha ny azo resahana dia
mandram-peona indray a tapitra hatreo ny fomba mety resaka fomba malagasy indray tsika fa ajantsika eo aloha ny fomba rainy boto a fa ikeko fa ampy kosa angamba zay